ahoana marina ho alefaizany mariny coronavirus 3 volana zao no niady amin'ny tsy fiparitahany ny tsy mikaretina coronavirus isika teto Madagasikara. Ny tsapaloha de mitombo isan'andro vaky zao ny isan'ireo olona voatily fa mitondra ilay tsy mikaretina. Ity ny tatitra ny alarobia voalohan'ny volana Jolay teo nataon'ny centre de commandement opérationnel la COVID-19. Misy indray ny havana lavo vokatry ty valaretina COVID-19 ty miisa 2 izy ireo. Zany hoe 2020 zany no fitambaran'ireo olona efa lavon'ity valaretina COVID-19 ty teto a Madagasikara. Ty eto ampanomboana sady dia mirary fiononana feno an'ny fianakavian'ireo namony ainy rehetra tsy akanavaka izahay tompoko. Ankehitriny indray dia hoentina amintsika anisan'ireo tranga vaovao voaray dia misy 720 izy ireo. Ny sitrana dia miisa 12, ny forme grave dia ny hena anankifolo. Dia araky ny hitantsika any amin'ny fahitalavitra moa zany dia 3,4 ny fitambaran'ireo olona izay nahitana ny tsy mikaretina coronavirus hatramin'ny tomboan'ity valanaretina ity teto Madagasikara. 570 sy 920 ireo olona atao hoe cas actif zany hoe mbola mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny. 4,0 kosa 1690 misy an'ireo olona efa sitrana tanteraka. 20 manao forme grave araky ny fantenentsika tamin'ny fiandohan'ny fandarana teo fa 20 no fitambaran'ireo namony ainy. Ny fitambaran'ny test kosa hatramin'ny 20 volana Jona 22 dia 772 sy 22348. Hita mazava amin'izany tarehimarika izany fa de tsy mitsaha mitombo ny marary ary tao anatin'ny 3 andro dia 520 be izao no cas positif voatily ary 720 ireo marary mbola tsaboina. Imparitaka amina faritra vitsivitsy ireo fa ny eto Antananarivo ny apahany betsaka amin'izany. Izao ve ilay nolazainy filoha hoe voafehy? Etsy andanin'izany de mitombo hatrany ireo matin'ny coronavirus ity. Raha ny tarehimarika ofisialy voaray farany dia 20 izany. Izany hoe mitombo ireo olona lavo no io aretina io. Ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao, ahoana marina ireo olona maty izay tsy vita fitiliana na ihany koa mbola miandry ny valiny fitiliana? Raha ireny voalaza etsy ambony ireny dia hita fa toa tsy mifanaraka amin'ny toe-zavatra mitranga marina ireo tarehimarika avoaka ireo. Fa inona marina ny tena olana? Ny tsikaritra dia toa tsy maharaka intsony ny fanjakana. Porofo ny fahasahiranana amin'izao ny filazana avy amin'ny hôpitaly Befelantanana fa feno ny hôpitaly ka tsy mandray marary intsony. Zao no porofo fa tsy mahomby ny paikady na mpiarina teto fa variana varotra tambavy CVO fotsiny ihany ny fanjakana. Raha tena manasitrana moa ilay tambavy, maninona no mbola manao andranatsindrona indray? Sa ve tsy atokisana indray ilay tambavy satria de mitombo hatrany ny isan'ireo olona tsaboina? Satria ihany koa ve feno ny hôpitaly ka tsy manana safidy intsony ny mpitondra ka misafidy ampody any an-tranony ny marary voatily etsy amin'ny village voara araky ny nambaran'ny Prime Ministre? Rehefa matsafa tsy metimety ilay olona dia afaka manatona ny any amin'ny village voara. Dia misy olona 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 mandray azy ireo. Ary raha ilaina dia manao fitiliana io. Anjaran'ilay olona no mijery rehefa avy eo andehodana an-trano izy na ijanona. Rehefa mody izy dia manaja fipetra fa zareo mpiasa fahasalamana mampita an'izay toromarika rehetrarehetra zay. Mazava tsara izany fanazavana izany fa afaka misafidy ny marary na manao ny fitsaboana any an-tranony na ijanona eny amin'ny hôpitaly. Izany ve tsy faniliana andraikitra? Sa feno marina ny hôpitaly ka tsy hita izay asiana ny marary? Misy ve ny antoka fa tsy anaparitaka ny tsy mikaretina amin'ny hafa ireny olona alefa mody ireny? Raha toka mandeha taxi be izy ireo mody any an-tranony, azo antoka ve ny tsy paritahan'ny aretina amin'izany? Ny sezany anatin'ireny taxi be ireny mantsy raha mahita ihany fa tsy misy an'izany elanelana iray metatra izany akory na de tsy misy olona aza ilay seza volamena eo afovoany. Azo adika tsotra izao ny zava-misy fa misy ny atao hoe défaillance d'état
na tsy fahombiazan'ny fanjakana amin'ity ady atao amin'ny coronavirus ity. Manampitrotraka izany ihany koa ny fahavitsiny ny fanaovana fitiliana na ny test. Raha tsy jery fotsiny isika ny tamin'ity herinandro ity. Raha ny isan'ny test mantsy izay nahitana ireo olona 720 izay voatily ny alarobia teo dia 3,700 fotony ihany. Ary raha nolazain'ny filoham-pirenena dia ny ladezema irery andro no afaka manao test 700 ao anatin'ny iray andro. Omaly anefa dia 2,80 fotsiny no vita tao. Ny laboratoara eny amin'ny Ashira sy ny CCM dia tsy namoaka valiny mihitsy hatramin'ny alatsinainy teo. Ahoana marina ihany izy ity e? Tena vonina marina ve ny fitondrana sa ireo laboratoara no tsy maharaka? Raha mbola tsy ampy ny testa vita eto dia mbola ho sahirana ihany ny vahoaka malagasy fa mbola ahina ny paritany aretina. Nilaza moa ny Prime Ministra fa ho amafisina ny fampiarana ny fepetra rehetra ka dia nanomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana Jiona teo dia betsaka ireo olona no nahiditra violon ary ny taxi be dia nahiditra fourrière. Mbola amafisina eto fa raha io raha matahora io foana no atao dia tsy hisy vokany ity ady amin'ny valana aretina ity. Ahoana ireo olona be dia be nanaraka ny filoham-pirenena teny amin'ny village voarany Totapenaka ireo? Tsy misy ezaka mihitsy ataon'ny mpitondra amin'ny fomba fanehoana sy ny fanomezana ohatra tsara ny vahoaka. Ny zava-misy aloha dia ny lalàna dia nampiarina ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'ny mpitondra sy ny mpanaradia azy. Tsy voafehy ny aretina ary tsy mahomby ny paikadin'ny fanjakana hatramin'izao. Izany rehetra izany dia midika fa misy tokoa ilay atao hoe défaillance d'État eo amin'ny ady amin'ny tsy fiparitahany ity aretina coronavirus ity eto Madagasikara. Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?